ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahaenina. Faly miarabantsika amin'ny anaran'Andriamanitra iray zanaka fanamasina ny amin'izao fandarana mamatonalina izao ary manona ihany koa ny fiadanan'i Kristy ho amintsika rehetra. Milohany fampizarana amintsika ny hafatra ny ten'Andriamanitra amin'ny teny ity dia andeha hiara hivavaka isika hametraka izany eo am-pelatanan'Andriamanitra, hivavaka isika. Andriamanitra indray ny fifalianay satria atrehinao ny fiainanay, tantaninao izahay ary irahinao ihany koa mba ho fanasin'ny tany ho fahazavana izao tontolo izao, ho solombavanao Andriamanitra ary ho iraka solonao Kristy Jesoa ihany koa mba hampiavana ny olona aminao Andriamanitra, hampiavana ny olona amin'ny samy olona satria izany no sarobidy eo masinao Andriamanitra ny amin'ny anitarany mba inday ny fanjakanao, manana anjara izay tsy tsirairay avy amin'ny fahamarinana ny teninao, koa hamasino amin'ny alalan'izany teny izay horenesinay izany mba hiteraka finoana ary finoana sady mahavonjy no finoana ihany koa azoanay mihevitra ny hafa mba tonga azy ireo ihany koa hisitraka ny famonjena izay vitanao Jesoa Kristy ro rivotoana mahery lasa zay. Dia mitenena araka ny fombanao manamasina anay amin'ny teninao Tompo, amin'ny anaranao Jesoa Kristy no vanay izany vavaka izany ho aminao Andriamanitra ray tsy toa. Amen. Ao anatin'ny fandarana matonalina dia mifantoka ihany koa tsika ny amin'ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Ary ny anjara izay nomena voalahatra amin'ny teny ity izay tondrana ihany koa fampahirezana amintsika dia ny filazantsara araka ny Matio toko 5 ka ny 9 Matio toko 5 ny 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra ny madioam-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Amen. Toroteny izay nataon'i Kristy teny amin'ny tendrombohitra ny manoloana antsika ary anisan'ny mampiavaka ny toroteny nataon'i Kristy teny amin'ny tendrombohitra dia tsy mijanona amin'ny Matio toko 5 fa mitohy amin'ny Matio toko 4, Matio toko 7. Ary ao anatin'izany dia misy fampianarana lehibe satria sady miantefa amin'ny mpianany ny fampianarana no miantefa amin'ny vahoaka izay nanaradia azy ihany koa. Raha lazaina amin'ny fomba hafa amin'ny vanim-potoana ankehitriny dia izao hoe sady miantefa amin'ny fiangonana no miantefa ihany koa amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka izany. Rehefa mamaky ny dikateny iombonana eto Madagasikara sika dia ny voalaza ny dikateny iombonana dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, sambatra ny mahitsy fo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Madioam-po, mahitsy fo. Ny ao amin'ny testamenta taloha rehefa miresaka ny amin'ny olo hoe fo dia izay rehetra ao anaty tsy hita maso no resahany. Lay fo tahaka ny hoe tova mihitsy zany fa lay saina ary lay fanahy. Aty amin'ny testamenta vaovao no hita hoe miavaka kokoa izany. Fa na dia izany aza rehefa mamaky ny Petera voalohany toko voalohany 2:20 isika dia mbola resahany ao koa na dia fo aza no mbola nampiasain'ny teny fototra dia fanahy ihany koa no entina mandika an'izay fo izay. Zany hoe tsy zavatra samihafa akory ireo fa mifamatotra mifameno ny amin'ny atao hoe fanahy, saina, fo dia le ao anaty ao. Dia zavatra anankiroa no singantsika manokana ao anatin'izao fampianaran'ny Kristy izao raha miteny hoe sambatra ny madioam-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ny fahadiovam-po dia vokatry ilay fanapahan-kevitry ny finoana. Fa ny faharoa, ny fahadiovam-po dia vokatry ny fanapahan-kevitry ny fankatoavana. Raha miteny hoe finoana isika dia miantefa amina persona anankiray izany dia Andriamanitra, Ray, Zanaka, Fanamasina. Zany hoe ny olona madioam-po zany dia izay rehetra nanapa-kevitra ny hino an'Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanamasina.
salamo fa raika amin'ny dimamboly fantatsika loatra ao amin'ny andininy fahafolo milaza manao hoe amorony fomadio aho Andriamanitro havao zy orona marina tao anatiko ny fanahiko amorony fomadio Andriamanitra mihitsy zany no mahatonga ny olona anankiray hanana fo madio ary izany no fahatesan'i Kristy teo amin'ny asofijaliana satria ny rany izay nalatsany no entina manadio zay mety hoendrika tsy fahamarinana na endrika fahalotona rehetra anisan'izany le fahalotona ao anaty de ny fanahy ny fo ny saina ka raha miteny eto ny fampianaran'i Kristy hoe amorony fo madio na ihany koa hoe sambatra ny madio am-po dia izay rehetra manapa-kevitra ny hino an'i Kristy de miainga eo ny fifaliana ny fiadanana ny fahasambarana eo amin'ilay fanapa-kevitra ny hino satria izy Kristy no loharanony fahadiovam-po na ihany koa hoe loharanony fahitsian'ny fo finoana izay fa izay finoana izay dia lazainy hoe izy no ahita an'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra io Kristy dia ao anatinareo ary le ao anaty tsy hita maso tsy inona zany fa le fanahy saina fo ka ny olona izay mino an'i Kristy dia avy hatrany misitraka izay fahadiovam-po ary mahita na miaina mihitsy ilay fanjakan'Andriamanitra na ilay fitahian'Andriamanitra na ilay fanambinana ataon'Andriamanitra nateraky ny finoana ka mila manapa-kevitra zany izasy ianao ny amin'izay hoe finoana ary ilay finoana dingana voalohany dia finoana mahavonjy fa ny dingana faharoan'ny finoana dia ilay finoana miasa amin'ny fitiavana izasy ianao koa zany rehefa mino an'i Kristy ka tia hita zany atao hoe famirapiratany voninahitr'Andriamanitra zany dia ilay fahadiovam-po resahany eto dia ilay izasy ianao miasa amin'ny finoana ary ilay fitiavana no manesika atsika ho amin'izany asan'ny finoana zany fa ilay zavatra faharoa ihany koa izay nambara teo tsy afa-misaraka amin'ilay fanapa-kevitry ny finoana dia ny fanapaha-kevitry ny fankatoavana eto raha miteny hoe fankatoavantsika dia miantefa indray kosa zany amin'ilay Andriamanitra zay manao ny sitrapony na loharano ny sitrapo ka ny tenin'Andriamanitra no ankatoavana ilay persona dia Andriamanitra no inona ary ilay tenin'Andriamanitra no ankatoavana izasy ianao zany raha tia hita ihany koa an'Andriamanitra na isitraka ny amin'ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra dia tsy maintsy manapa-kevitra ny hankatò zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no manadio antsika ihany koa amin'izay mety ho tsy fahamarinana amin'izay mety ho fahalotona rehetra ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina dia milaza hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo fa rehefa mitoetra betsaka ao anatin'ny tenin'i Kristy dia io no mikorina dia io no mamboatra io no mamolavola io no manefy mba hahatonga asy anao hadio eo anatrehan'Andriamanitra satria diovony tenin'Andriamanitra anisan'ny mampieritreritra sy mampisaintsaina manoloana n'izao soratra masina izao izay nambarany mponimpon'Andriamanitra eo misiatry ny fitoriana ny filazantsara satria eo amin'ny tontolo izay misy atsika dia misy ny tontolo izay miombona atsika ny amin'ny fifaliana izany hoe lasa irona atsika zany ny zavatra izay atao fa misy ny tontolo izay miteraka fanafitohinana amin'izay hainantsika ka lasa fahasorenana eny mety ho lasa lonolony sy fahalotom-po mihitsy aza no teraka izany dia izao ny ambaran'ilay mpanompon'Andriamanitra tsy azontsika ferana ho izy ny olona tsy hanilika ny fakony eo anolohan'ny tokony ambaravaratsika tsy azontsika ferana ny olona hanilika ny fakony eo amin'ny tokony ambaravaratsika fa ny azontsika atao dia izao tsy mampiditra n'ilay fako eo anolohan'ny tokony ambaravarana ho ao anatin'ny trano fa manilika n'ilay fako ho ivelan'ilay trano safidy ary fanapa-kevitra zany ary izay indrindra no mila sainiko sy saininao eo an'izao tontolo izao no hoe tena misy tokoa ny tranga izay manafitohina ka ny olana sy izay mety ho fahasorenana rehetra ataon'ny olona ho amiko sy ho aminao dia toy ny fako izay apetrany eo anolohan'ny tokony ambaravarana ny anjarako sy ny anjaranao zany dia mamafa n'ilay fako
mba hailika ivelan'ilay trano fa tsy mamafa azy hiditra ny trano. Izany hoe izasy anao zany ka no anisan'ny tompony ny mety ho fahadiovam-po na fahalotompo. Ny olona rehetra miteraka fahasorenana na mety miteraka olana sakany eo amin'ny fiainantsika, ny anjarantsika dia tsy mampiditra izany ao anatin'ny fotsika, fa ny manilika izany kosa hanalavitra atsika ary fitaovana lehibe amin'izany ny tenin'Andriamanitra. Satria zasy ianao mino ny Kristy, ka andeha ny tenin'ny Kristy no sainina betsaka ary Kristy no ifantohana, fa tsy ny zava-misy akory no entitsika manavesatra ny eo amin'ny fiainantsika. Ary mampianatra an'izany tokoa Jesosy Kristy raha teo amin'ny azo fijaliana izy no omboana, na dia teo aza zay mety ho fanaratsiana, fanarabiana, fanesona nahazo azy teo amin'ny azo fijaliana. Ny nataon'ny Kristy teo tsy nitahiry fahatezerana na lolom-po, fa hoy izy manao hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay atao. Izany fahadiovam-po, izy no fianarana. Hany ka Paoly apôstôly rehefa nitory ny filazantsara, nenjehina ary no tevatevaina, dia zao no nataony hoe rehefa tevatevaina zay dia misaotra. Izany dia ateraky ny fifantohana amin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ka lasa manana fahadiovam-po ary mahita ny voninahitr'Andriamanitra, na koa hoe isehoan'Andriamanitra mihitsy ny fiainany ho amin'ny fahatsarana. Ka zay iverina ho sakana sy olana ary sedra aza dia iasan'Andriamanitra koa hahasoa izay tia azy. Romanina 7:20 ahitantsika izany no hoe rehefa manaiky isika ny hitian'Andriamanitra, izany hoe ny manontolo no atolotra an'Andriamanitra. Zay le finoana tsy mifangaro, finoana mahitsy, finoana mahavonjy, dia ao anatiko sy ao anatinao lay fahadiovam-po entina miatrika ny fiainana andavanandro. Koa ny tompo, zay tompony zany teny izany mampianatra asa ianao indray. Ny mpanao salamo moa dia vavaka mihitsy no nataony no hoe amorony fomadio Andriamanitra. Ary fianarana zany eo amin'izay tranga iainantsika rehetra dia tsy mety koa raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka avadika vavaka ny zava-misy, dia lasa hanamboaran'Andriamanitra ny fotsika ka hitoerany fiadanany. Ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Sambatra ny madiom-po fa izy no hahita an'Andriamanitra. Ny tompony zany teny zany koa ny hanavao asa ianao indray mba ho isan'izay fanasin'ny tany isika, ka tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao na dia eo amin'izao tontolo izao aza, fa mizara kosa ny fahadiovam-po, fahazavan-tsaina ary le fanahy mahitsy ao amin'Andriamanitra mba ho vavolombelona zany amin'ny teny sy ny atao isika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitra, fa fotoana tahaka izao no ampianaranao anay avy amin'ny teninao, fa teny ny fahamarinana ny teninao, ary teny izay mahitsy ihany koa, ka anesoranao anongotanao zay rehetra tsy namboleny ny tananao, velona ny teninao, mahery ny teninao, ary izany no ampitaovanao anay indray, fa sambatra tokoa zay madio ampo, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Lasa miara-monina aminao Andriamanitra izahay, miara-mandeha aminao Andriamanitra izahay, ary satria miara-mandeha sy miara-monina aminao Andriamanitra dia sady mahita fiteo masonao ampahitanao fitia eo anatrehan'ny hafa ihany koa, ka ilazanao anay manotra noho ny mpandresy. Vangeo amin'ny alalan'izany teninao zany fosainy amampananay ny sambatan'olona ny isan-tokantrano, mba hahatonga ny tsirary avy koa ho vavolombelo ny fahazavanao eo amin'izay rehetra mifaneraserana lavitra na akaiky. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaranao Kristy Jesosy. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tompotrano, na ho ariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika 3:10 andininy fa 5:30.